Jesosy satria androany zay dia manana fahafahana indray afaka miona aminao, afaka mifanena aminao, afaka manompo anao eto amin'izao fitoerana izao. Ary ny antoka anananay Jesosy hoe ianao efa niandry anay meloa teto. Ninina omanao amin'ity androany ity Jesosy dia misokatra ny aminay rehetra, misokatra ny fonay, ny fisainanay, ny fanahinay amin'izay rehetra ho alefanao eto. Na amin'ny alalan'ny teninao zany, na ao anatin'ny hira fiderana, na ao anatin'ny fiankofana Tompo, dia mino izay fa mandray satria efa eto mialoha ianao. Mankasitraka fa ny masina fainao no mitarika anay amin'izay rehetra tokony ataonay. Tarito izay fa ny masina mba ho tonga ao am-pondray. Ianao no fafantananao any amin'ny lanitra dia manandrata vavaka fisaorana. Misaotra Jesosy efa eto ianao. Misaotra fa miaraka aminay ianao. Misaotra fa tahinao ty fotoana ty. Tsy misy na iray aza Jesosy miala amaina. Fa andray izy raha tonga eto. Andray izy raha tonga eto amin'ny fanatrehanao. Mankasitraka ray. Mankasitraka Jesosy. Mankasitraka fa ny masina. Alleluia, alleluia. Amen. Alleluia! Ianao ika alleluia mafy Alleluia! Ndao arahantsika te-atanana sy orakoraka mafy zany satria edy Jesosy amen ny antony mahafaly atsika dia izao. Tsy hoe misy olona manao zavatra ety anoloana dia faly ianao. Fina ny antony mahafaly atsika satria edy Jesosy amen raha mino an'izany ianao dia ho fafany amin'ny lanitra ny tananao dia lazao hoe Jesosy faly afa tonga eto amin'ny fanatrehanao indray androany amen Ianao no rehetra ho anay Tompo, ianao no rehetra ho anay. Tianay ambaran-kiry zany, tianay ho lazaina zany. Tamin'ny fotoana rehetra dia ianao no fandresena ho anay, ianao no famonjena ho anay. Izany mihitsy Tompo. Ndao tsika no fety an-tananao amin'ny Tompo sikafo ny fonao fa edy Jesosy. Panafahana. Kami sudah paling jadi sudah kurang kemampuan Yesus.
Androary fotoana lasy nalohanao ny vidiny rehetra. Datsika mbola ilaza hoe ny famonjenay avy aminao tompo. Laza hoe ny fitahinay avy aminao. Fandreseky dia avy aminao. Mbola laza hoe any famonjenay. Avy aminao tena Laza farany. Zamanjesay, zamaezay, tenu ianao Jesosy. Laza hoe any famonjenay avy aminao. Jesosy raha tonga elo zay amin'ity maraina ty dia te hideran'izany fahatsaranao zany, te hiran'izany fahatsaranao zany. Amandriamanitra anao eo amin'ny fiainanay, amatompo anao eo amin'ny fiainanay. Ianao ilay manotrona anay amin'ny fotoana rehetra ary mbola anotrona anay. Irao hoe tiako ianao tompo. Mafoy amin'ny famotram-pona. Laza hoe ny tananao ny anjonay. Raha lesy latrany amin'izany ianao ka ianao iramafy. Teneny hoe ny maraina vao mifoha tompo. Maraina vao mifoha mandrapatoriko. Lazana eny atsara donc mbola lazaintsika ihany tiako ianao tompo. Misy olona resy latra be izay tandroany fa mitata anazy Andriamanitra. Oh, ny masaina maraina vao mifoha mandrapatoriko. Asatra ataony amin'ny lanitra ny tananao dia laza hoe natoky ianao tompo teo amin'ny fiainana. Natoky ianao teo amin'ny fiainana. Fanimetsy tompo. Nasanao ay fa tsara loatra. Avanao amin'ny Jesosy isaky ny aina. Isaky dia ho irahira tsaranao. Laza ihany. Oh, natoky ianao. Natoky ianao teo amin'ny fiainana. Zany tompo. Nasanao ay fa tsara loatra. Isaky ny aina. Jesosy miraky fotoana rehetra Jesosy dia ianao no mifimbina anay ary resy latrany amin'izany zay matoa zay Jesosy mijoro eto dia mihiran'izany. Laza hoe tiako ny feonao. Mitondray mamaky ny afo. Mitondray mamaky ny afo. Nanaty alinazy. Laza hoe fantatro fianao no ray. Oh, se sangaza Jesosy oh.
Andriamanitra Rany Malalo fahasoavana lehibe ho anay ny fahafahanay androany mivory eto amin'ny toerana ity miaraka manompo anao miaraka manome voninahitra ny anaranao mino izahay fa atreanao ty fotoana androany ity ary mino akio izahay fa andray fahasoavana avy aminao ny tsiraray avy isambatan'olona amin'ny fotoana tahaka izao dia inonay fa miasa eto anao Andriamanitra ny manana olana ho vonjenao ho afaka amin'izany ny marary ho vonjenao ho sitrana ny tsiraray avy anihonao fa mendrika no tahina misaotra ray eo omena voninahitra ianao halleluia amen samy maka toerana isika rehetra
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka ny fotoana rehetra atao eto amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook. Mino aho fa izay ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho ataony aminareo any an-tokantrano any. Ho antsika eto kosa satria mino an'izany ho marina sy ho tanteraka isika dia andao hitehaka fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Iroso amin'ny fanaterana fanatitra isika amin'izao ora izao. Manomeza ianao ho ny Baiboly dia mba homen'Andriamanitra ianao. Aza manaiky avilivily ny devoly ny fo sy ny saina. Fa raha ny toetra ny devoly hatrany am-boalohany dia manao izay anatsatsoana ny tenin'Andriamanitra eo anatrehantsika mba tsy hinoantsika sy tsy hakatoavitsika. Ka dia izao ny teniko aminareo, toero izy. Toero izy. Ary manao fa defi mihitsy anao hoe androany tondra ny ampahafolon-karena satria efa voasoratra izany. Androany anome fanatitra aho arak'izay efa nomaniko omena ho an'Andriamanitra. Amen na. Dia mialohan'izay dia ampatsiaro anareo aho fa tamin'ny tapabolana nisy fotoana nanetanako anareo teto hoe anome famatsiana ho fandraisana andreo mpanompon'Andriamanitra vahiny izay ho avy eto Antananarivo. Satria raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny tapabolana dia isy feonamben'ny pasteur RHEFI rehetra manerana Madagasikara tanterana eto Antananarivo. Ato amin'ny toerana ity mihitsy no anaovana ilay fionana. Alakamisy 7, Alakamisy Zoma 8 ary Sabotsy 9 ny tena fotoana ionana ato. Sasany misy ireo efa tonga eto dia sasany izy ireo ihany koa metaratara vao miala eto Antananarivo. Dia efa nisy taminareo moa nanolo tena hoe zahay anome vary, anome menaka, anome siramamy, anome kafe ihany koa. Misaotra sy mankasitraka tompoko azonareo aterina aty amin'ny fiangonantsika zany mba farifatarany amin'ny herin'ny androany. Dia ankoatran'izay moa efa nozaraina fisy anareo mariky ny fandraisanareo anjara, ahafahanareo mandray anjara dia hoy aho hoe aza dinoina ireny. Fa mandraisa anjara arak'ireny tokoa ianareo. Tena hoe manomeza fa tsy misy olona manome ka hoe maty antoka na hoe resy izy. Devoly fotsiny no manengelina fo sy ny saina ary mezaka amin'ny sabote fa ny tenin'Andriamanitra marina mandrakariva. Dia ilay fandraisareo anjara amin'ny alalan'ny fisy ireny zany dia omenareo amin'ny vantana na omenareo ny zanako ato na omenareo any madamo lala atsy ivelany atsy tompoko. Izay angamba no filazana matiako apetraka amintsika azadinoana zany zay. Andao tsika ary anao hira anankiray dia mandroso ianareo izay hitondra ny ampahafolon-karena sy hitondra ny fanatitra rehetra izay tokony omenareo androany. Tatazana toerana moa zany fanatitra mahazatra. Alefa azy hira anankiray. Itwana shea naurira jetuiza mituchani fanaticha visauranda famejikia injijano ni anja nidera funinaisha manjakiza. Ni fami jampula usini vijabana
Tanana ho an'i Jesosy a. Alleluia. Alleluia. Andeontsika anao hira fiakofana anankiray a. Etsika manompo ny tompo ahafahantsika manomana ny fo amam-panahy hiaino ny tenin'Andriamanitra satria raha voarainao tsara ny afatra hoentiko androany a dia isy zavatra lehibe iova eo amin'ny fiainanao. Isy tantara vaovao ny tantaranao. Alefa ary a ikipy isika tena iondrika hiankohoka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira iarana manao ity. Sotra tompo fahasoavana ho anay le fotoanandroany. Amen. Amen. Akipimo masonao aoka ifantoka tsara ao amin'Andriamanitra ianao. Aoka anantona ny sedra fiandriana ny fahasoavana ampasahina ianao amin'ity androany ity. Aza vela ivezivezy ny fo sy ny sainao manompoan'Andriamanitra ny fonao rehetra.
toerana reto mpitarika fidarana reto a roso hitondrany tenyandriamanitra amintsika ao. Amen. Ny lohateniny afatra entiko anareo androany a dia izao ka ianao tsara. Aza matahotra ianao fa ho velomin'Andriamanitra avokoa izay zavatra rehetra efa maty teo aminao na teo amin'izay zavatra nataonao. Ho porofon'Andriamanitra androany fa izy ilay Andriamanitra tsy to dia Andriamanitra mahay mamelona ny maty ary Andriamanitra mahay manangana ny efa rava sy ny efa maty. Amen. Efa manarika atsika eto io Andriamanitra izay lazaiko aminareo fa amelona maty io na amelona sy anangana ny efa rava. Andao vakitsika ny Baiboly ao am-bokin'ny Ezekiela toko fa 7:30 dia vakina manomboka amin'ny andininy voalohany. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka dia napetrany teo amin'ny loasa feno taolanao ary nitondray nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasa ireo ary indreo maina dia maina ireo. Ary ho Jehova tamiko ry zanak'olona moa mety ho velona ihany fa reto taolany reto aroy zao Jehova tompo ianao no malala. Andiny ny fatelo dia ondray izy tamiko maminany amin'reto taolany reto ka ataovy aminy hoe ry taolana maina miaino ny teny Jehova izao no lazain'i Jehova tompo amin'ny reto taolana ireto. Indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona ary asiko ozatra ny ianareo ka hampaniriko nofo ary ho saronako hoditra ianareo ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova. Manomboka amin'ny andininy fafito dia naminany aho arak'izay efa nadidiny aho ary no nefa naminany aho gaga aho fa injany nisy feo ary indreo nihetsiketsika sady ny fanatona ny taolana samy nanatona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary ny sarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofinaina eny maminany zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao no lazain'i Jehova tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofy ireo vavonareo mba ho velona izy. Andiny fafolo dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Jaona toko 1:20 andiny 5:20 sy 6:20 ho Jesosy taminy zao no fananganana ny maty sy fiainana zay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Dia ho Jesosy mino izany va ianareo? Ry fiangonana rehetra manarika an'ity fotoan-dehibe ity hoy aho aminareo eno tsara ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny fiainanao. Aveloko indray ilay izy dia ataova amainina raha ohatra ka tiany ho tanteraka. Ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny fiainanao. Ohatra zao mikasika ny aretina. Raha efa nisy maty ny ampahan'ny tenanao, ny ampahan'ny selula teo amin'ny tenanao na teo amin'ny taovanao ao anaty ao ary efa tonga aretina tsy mety sitrana mihitsy ilay izy amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tsaboina tsy mety sitrana, ividianana fanafody tsy mety sitrana, andaniana vola tsy mety sitrana. Dia hoy aho hoe ho velomin'Andriamanitra izany, ho velomina izany amin'ity androany ity ary ho sitrana avokoa ianareo rehetra
asiteka mafiberiavanao. Halleloia. Tena magaga nge io Andriamanitra ivavantsika io riavana. Tena tsy takatra saina fiasana. Efa nambarako taminareo teto, raha tsy diso tadidiko. Rehefa toroteny tokazo be gamany volana raika zay. Dia nisy vehivavy, efa pino io vehivavy io. Fa fonikely hono izy. Dia efa tsy nahita ny masony. Zany hoe mahita fa manjavozavo. Ary tsy mahavoavaky baiboly. Tena tsy mahavoavaky baiboly satria tsy hitany masony mihitsy. Na dia efa manosolo maso aza izy. Fa koa raha magaga fa tao anatin'ilay fotoana natao, tao anatin'ilay fitoriana teny, dia ny asa ny herin'Andriamanitra ka dia sitrana ilay vehivavy, sitrana ilay ramatoa. Raha tsy diso efa 30 taona eo izy 30 taona eo, zany hoe fonikely manam-patoka 30 taona zany dia zay ny problema teo amin'ny fiainana. Androany zay rehetra efa maty teo amin'ny fiainanao, teo amin'ny tenanao na teo amin'ny tovanao, hositran'Andriamanitra. Satria ho velo amin'Andriamanitra. Amen. Tsaroako ihany koa tany Ambatibonia tamin'izay fotoana izay, nitoroteny tany. Dia nisy vehivavy anankiray nanatona rehefa ndrava. Fa ny aretina teo aminy izay tsy mety afaka mihitsy efa hatramin'ny taloha. Ary hatramin'izao izy manambady zao. Dia mipipi ampandriana foana izy. Tena olana ho azy zany ao atokantranony. Tsy fananiny fa mandeha ho azy, aretina le izy. Dia araka no tantarany tamiko efa tsabona tatsy, tsabona teroa, natao daholo tsy azo atao fa tsitrana izy. Fa isaorany Andriamanitra. Fa rehefa namonjy ny fotoana natao tahaka izao izy dia rehefa nametrana tanana raha teo ihany koa dia hidro fa le tova maty tao anatiny tao mahatonga azy mipipi lava, pipi fandriana. Dia rena tompo fa sitrana. Sitrana satria lovelo amin'Andriamanitra ny tova izay maty tao aminy. Dia nitsoro vavolombelona izy mandra-pialako tany, paster, nanomboka ny harivan'iny dia tsy mipipi fandriana intsony aozy izy. Halleloia. Zay zany ny zavatra hitranga eto androany. Ho velo amin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny tenanao na teo amin'ny tovanao. Efa lany fanahy dokotera na ianao rehefa lany vola mikarena amin'ny anaran'i Jesosy. Ho velomin'Andriamanitra izany. Ho velomin'Andriamanitra izany. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra andao hiteka mafy. Halleloia. Ho tanteran'Andriamanitra izany satria ny Andriamantsika no mpamelona ny maty. Amen. Mpamelona ny maty ary mahay mamelona ny maty. Ohatra raha ihany koa raha nisy zavatra nataonao ka efa ravy zany ankehitriny na efa maty tsy velona intsony le izy ankehitriny. Tsy manantena ny avelomany intsony ianao satria efa volana maromaro zay ny lasa nataona maromaro mihitsy azy. Dia mbola zao ihany teloko aminareo ho atsangan'Andriamanitra zany zavatra efa rava izany ary velomin'Andriamanitra ihany koa zany zavatra nataonao efa maty izany. Ho ataon'Andriamanitra izany satria ny Andriamantsika Andriamanitra mahay mamelona ny maty, mahay manangana efa rava. Ataovy mafy be ny tehaka tompoko. Ny vaovao lehibe zany dia zao. Possible avokoa zany rehetrarehetra zany riavana. Possible zany amin'Andriamanitra. Tsy haintsika olombelona fa hain'Andriamanitra. Ohatra raha ity ilay nivakiana taminareo teo. Nentin'Andriamanitra tao amin'ny loasa feno taonana maty sy maina Ezekely. Dia nentin'Andriamanitra nandendeha, zay mihitsy voalaza. Nentin'Andriamanitra nandendeha. Dia avy eo nametraka fantaniana tamin'ny Ezekely Andriamanitra. Ezekely, ametraka fantaniana aminao aho. Hitanao ireo taonana maty ireo, ireo taonana maina ireo. Possible mbola ho velona ve ireo taonana maty sy maina ireo Ezekely? Nandinika kely Ezekely nieritreritra. Dia hoy izy, Andriamanitra ianao.
ka ianao ihany malala. Andriamanitra ianao ka ianao ihany malala. Ve hoy Andriamanitra. Dia mbola nametraka fahataniana iray Andriamanitra tamin'ny Ezekela. Hoy izy tamin'ny Ezekela, maminany amin'ireo taolana maina sy maty ireo ianao. Zany hoe mamitsora teny amin'ireo taolana maina sy maty ireo ianao, mba ho velona ireo. Ianao no hampanaovaka zany asa zany, maminany mamitsora teny. Satria nino an'Andriamanitra Ezekela, ka dia naminany tokoa izy, namotsitra teny tokoa izy. Ka rehefa naminany Ezekela, namotra teny Ezekela, akory za magaga, farak'ilay teny novakiana teo, dia nanomboka ny etsisesika ny taolana, nanomboka ny fanatona tamin'ny namany avy ny taolana. Dia toizako ny resaka, inona zavatra tranga tamin'ny farany, velona le taolana maty sy maina. Amen. Andao ke veriny vakina ilay Ezekela toko favita amin'ny telopolo, avy hatrany dia 17. Dia naminany aho Ezekela, dia namotsitra teny aho, arak'izay efa nadidiny aho. Ary noho nefa naminany aho, dia gaga aho Ezekela, fa injany nisy feo enina. Ary indreo nietsiketsika, sady ny fanatona ny taolana, samy nanatona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary ho sarina otra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia ondray Andriamanitra tamiko, Ezekela, maminany amin'ny fofinaina. Eny maminany zanak'olona, ka ataova amin'ny fofinaina hoe, zao ny lazainy Jehovah Tompo, ry fofinaina, manatona avy amin'ny rivotra 4 ianao, ka tsotsofy reo vovon'ireo mba ho velona, maminany mamitsora teny, ry fofinaina, avy ianareo, avy any amin'ny fahazantany 4, avy ianareo, tokava amin'reto taolana maina sy maty, efa misy ozitra, efa misy nofo ireto. 10. Dia naminany arak'izay efa nadidiny aho, ka dia nidira ny fofinaina ireo ka velona. Dia nijoro tamin'ny tongony izy, marobe dia marobe tokoa. Halleluia. Halleluia. Fahagagana ke zany ry havany, zany no ataon'Andriamanitra eto androany. Halleluia. Sao le lohateny, aza matahotra ianao, aza mitebiteby intsony ianao, satria ho velomin'Andriamanitra avokoa zay rehetra efa maty teo amin'ny fiainanao, na ny ampany tamin'ny tenanao io, na ny ampany tamin'ny tovanao io. Aza matahotra ianao, aza mitebiteby intsony ihany koa, satria ho velomin'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny tenanao. Amen. Na reo zavatra natsakanao fa saingy rava ankehitriny, na reo zavatra natsakanao fa saingy maty tsy atena nitsona ankehitriny, ho velomin'Andriamanitra izany, ho atsakan'Andriamanitra izany. Amen. Dia anisany mampahery ahy dia ity, nampiasan'ny Ezekela ny tompo Andriamanitra tamin'izany ho famelomana ny taolana maty sy efa maina. Ohatr'izay mihitsy ny toetra n'io Andriamanitra io e, tsy mba miasa rery izy. Tsaroko zao tamin'ny androndry Mosesy, zay nitarika ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany todradrony sy tantely. Hitan'Andriamanitra tsara hoe misy ranomasamena manakandalana, tsy ahafahan'ny zanak'Israely manoadiny makany amin'ilay tany todradrony sy tantely. Amin'Andriamanitra azy, vita ny mahatonga ny ranomasamena io direct avy any an-danitra, tonga dia tamin'ny maina. Fa saika tsy izay ny zavatra nitranga, fa natsoan'Andriamanitra Mosesy amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy, amin'ny mampiara-miasa aminy. Dia nanome baiko Mosesy izy, ry Mosesy, rehefa ny teanao makanisa eny amoron-dranomasina mena, saro aron-drano. Ka rehefa nankatoa Mosesy, akory ny zavamagaga, le ranomasina mena nisaraka roa tonga tany maina, ary afaka nandeha niampita ny ranomasina mena tonga tany maina ny zanak'Israely. Dia mitovy tsy misy valaka amin'izany ihany koa ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Ezekela. Azon'Andriamanitra atao
avy any an-danitra tonga dia mandefa ny heriny direkta mamelona an'ireo taolana maty sy maina ireo fa saingia tsy izay nataon'Andriamanitra tsy miasa rery izy ho iaho fa miara-miasa amin'ny mpanompony hatrany dia Ezekela no natsoa Ezekela maminane ianao mamitsorateny ianao amin'ireo taolana maty sy maina ireo mba ho velona ireo tena nataon'ny Ezekela tokoa dia ilay voatantara teo zava-nisy maminane indray ianao ry Ezekela ary mamitsorateny bakio ny fofinaina avy any amin'ny rivotra efatra mba hiditra amin'ireo taolana maina sy maty efa misy ozatra efa misy nofo ireo mba ho velona ireo ka rehefa nataon'ny Ezekela zany dia velona sy matsara ilay taolana maina sy maty. Halleloia, halleloia. Nampiasan'ny Ezekela Andriamanitra famelomana taolana maty sy maina ary androany kosa ampiasanay ny Tompoandriamanitra famelomana ny fiainanao sy momanao zay efa maty sy maina. Androany ambarako amintsika possible zavatra rehetra, possible zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Nampiasa Mosesy izy hitantsika za magaga, nampiasa ny Ezekela izy mbola hitantsika za magaga, ampiasa mpanompon'izy androany ty ho hitanareo zava-magaga, ho hitanareo zava-magaga andao hiteka mafy. Halleluia, amen. Dia manamarina reo tantaraiko reo hoe mahay mamelona ny efa maty sy maina Andriamanitra, mahay manangana ny efa rava sy maty Andriamanitra. Manamarina izany ny nameloman'i Jesosy any Lazarosy zay efa maty tao am-pasana nandritry ny efatrandro, zay efa nalevina tao am-pasana nandritry ny efatrandro. Efa hitsika tsara ny tantara fa tiako amafisina amin'ny anaran'i Jesosy ho rema ho anao zany. Tamin'ny fotoana nafaty any Lazarosy dia tsy tao an-tanàna Jesosy. Efa voalevina efatrandro Lazarosy vao tonga tao an-tanàna Jesosy. Dia rehefa niresadresaka tamin'ny fianakaviany maty Jesosy sy tamin'ireo olona zay namangimanjo dia ho Jesosy, aiza nandevenanareo azy fa andeha ho any aho. Dia nandeha ny olona nakany amin'ilay fasana. Rehefa tonga teo dia nitsorony Jesosy, ho velomiko amin'ny maty, ho velomiko Lazarosy zay efa maty ao am-pasana. Ho atsangako indray izy, ho atsangako indray ny fiainana. Dia gaga ny olona. Afomba ahoana no aiza ty lehilahy ety an'izany olona efa maty ao am-pasana dia hoe ho velomin'ny indray hono sady amin'izay efatrandro zay nandevenana azy dia velomin'ny indray hono. Maritana bava maty moa tonga dia navitany lobava azafady ry mpampianatra, efatrandro zay nandevenana azy efa maimbo izao impossible tsy ho velona intsony izy. Dia niteny andreo olona be dia be teo Jesosy fa everina rehefa iza moa aho no mahatonga anareo milaza fa tsy possible ny ahavelona any Lazarosy zay milevona ao am-pasanao. Everina rehefa iza moa aho. Ka be dia be tokoa nge ny olona no takizana dia mpino kristiana mpivavaka tahaka antsika azy e. Mieritreritra n'io Andriamanitra io ho tsy mahay efa raha, tsy mahay vita zava-magaga. Mieritreritra any Jesosy ho tsy azo ankinana, ho tsy azo anteherana. Mieritreritra an'Andriamanitra na mieritreritra any Jesosy mitovy aminy. Tsy olona reny na roa na telo dimy amanenina no manana fiainana tahak'izao fa maro be na dia tsika vavaka azy na dia tsika mpino kristiana tahaka izao azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Marta, Marta, firy volana firy taona rehefa niarahantsika, tsy mbola fantatrao foana ve aho? Marta, tsy voalazako fa farahino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Esory fotsiny vato. Dia nesorina vato dia taorina izay naminany Jesosy. Namotsitra teny Jesosy hoy izy, ry Lazarosy mivoa tao am-pasana tao, ry Lazarosy mivoa. Tena ray sy valo voaka tao am-pasana Lazarosy, tsisy mibata io fa dia izy tenany ihany mitsangana no lay herin'ny faminaniana sy lay herin'ny tenina votsy Jesosy. Dia rehefa tavavoaka gaga ny olona, tsy fantatra aloha fa nisy nandositra angambany teo fa hoy Jesosy va ao izy, va ao izy ary avelao andeha. Gaga ny olona
lay maty lasa velona, lay vata lay farava teo amin'ny lazarosy lasa nitsangana indray. Halleloia. Adoko efa kitsika le teny Jaona 1:10 andiny 7:30. Dia mivotitra ny fanany Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Ho Jesosy esoriny vato, ho Marta anabava maty tamin'ny tompoko maimbo izy zao fa efa hifarana izay. Ho Jesosy taminy tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny vato ary Jesosy dia nanandritra ny masony ka nanao hoe ray eo sotranao ao fa efa miaino ahy ianao, raha izao dia fantatra fa miaino mandrakariva ianao fa no reto vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niazo tamin'ny fehamahery hoe izany hoe namositra teny na hoe naminany ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehapatiny tanany sy ny tongony sady voafehmy sara koa tavany ho Jesosy tamin'ny olona fa ao izy ka avy alao andeha. Halleloia. Halleloia. Ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity mbola mafisiko hatrany an-trany eto anatrehanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Lay Andriamanitra izay ivavahantsika, lay Andriamanitra izay tompontsika, dia Andriamanitra mahay mamelona ny maty ary Andriamanitra mahay manangana ny efa rava. Eto izy androany no Jesosy efa miaraka amintsika eto, no Jesosy ao anatinao dia ho amarininy izany teny momba zany. Amen. Toy izany ihany koa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay efa nomen'Andriamanitra antsika. Eto Jesosy ao anatinao Jesosy. Amen. Izy mihitsy Jesosy mihitsy no niteny vatana teo masony olona tamin'izany fotoana izany ho izy. Jaona 2:15 ange jerena kely a. Ho izy. Izao Jesosy no fananganana maty sy fiainana. Zay mino ahy na dia maty azy dia ho velona mandrakizay. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianareo. Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Eto izy androany. Ao anatinao izy androany. Raha eto izy raha ao anatinao le mpanangana ny maty, le mpanome fiainana, dia mbola salasala avy ianao, dia mbola rorosaina avy ianao fa io tenanao na mpanitenanao efa maty io, na nitovanao na ny mpanitovanao efa maty io, dia mbola isalasala sy rorosaina avy ianao fa tsy velona io. Amin'ny anaran'i Jesosy velona ianao, velona tenanao, velona nitovanao, zay rehetra maty eo aminao velona daholo. Halleloia. Dia fanampy zany aza-pakifikify zany ianao hoe marina fa taloha maty le zavatra natsanganao raha vatanteraka raraka fitsaran'olombelona dia tsy anteneno velona intsony. Efa nafoy fomba fiteny malagasy hoe nafotony maty. Fandroany ao anatinao Jesosy lay mpanangana maty, lay mamanangana maty. Ho atsangana izany zavatra nataonao efa rava izany, ho atsangana izany zavatra nataonao zay maty izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka nezany, ho tanteraka nezany, asoteka horakoraka mabe. Halleluia. Amen. Amen. Fa izao ny condition. Eo le mipetraka eo mipetrahany le problème. Tsy mety mino ny olona, misalasala foana ny olona, mirorosaina foana ny olona. Mazava ke ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny Marta sy tamin'ny olona rehetra nanarika teo hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Ka hoy ny fantaniko aminareo androany, inavy reo ampany amin'ny tenanao efa maty amin'izao fotoana izao, na hoe ampany amin'ny selula amin'ny tenanao efa maty amin'izao fotoana izao. Inavy reo zavatra efa nataonao teo aloha na natsakanao teo aloha fa efa maty ankehitriny, efa rava ankehitriny. Inona avy daholo izany rehetra izany. Zao vaovao mafaly, ho velomin'Andriamanitra ianao, ho velomin'Andriamanitra ny nataonao. Andao amin'ny toaka iantsika tompoko. Halleluia. Any amin'ny famaranana zao afatra izao dia aminany takany Ezekela ao.
amen. Aminany tahaka an Jesosy aho, amotra te tahaka ny Ezekely aho, amotra te tahaka an Jesosy aho, dia ho hitanao ny asa mahagaga ataony Andriamanitra. Asio teka tompoko, amen. Manaraka izany amin'ny alalan'ny vavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra ihany koa, dia ho tapaka ny ozona, dia ilay ozona mitondra fahafatesana, ary voaraka ihany koa ny fanaratsy, dia ilay fanaratsy mitondra fahafatesana. Zany ny ozona sy fanaratsy mitondra fahafatesana zany efa hatramin'ny ela no nisin'izany, ary mbola misy hatramin'izao. Tsika tsy matahotra, tsika tsy matahotra, satria taloha natokavan'i Jesosy, taloha nahafatesan'i Jesosy, tena rôle ny ozona sy ny fanaratsy mitondra fahafatesana. Fa nanomboka tamin'ny fotoana nahafaty an'i Jesosy teo ambony azy fijaliana, dia hoy ny voalaza baiboly, nalain'Andriamanitra ny keriny teo an-tanany devoly ilay fahefana sy ilay fanapahana. Nalain'Andriamanitra ny keriny. Avy eo isika izay mino Jesosy, nentin'Andriamanitra toy ny fanao izay avy nandresy. Halleloia. Zany hoe reo oza sy ireo fanaratsy mitondra fahafatesana izay ho tapahako androany ny fisiny teo amin'ny fiainanao, roako androany ny fisiny teo amin'ny fiainanao, efa tsy manana fahefana sy fanapahana intsony izy ireo. Ary raha piasa ny anaran'i Jesosy aho, tonga dia ho lefy ny heriny eo amin'ny fiainanareo. Mino an'izany ve ianareo? Mino an'izany ve isika? Andao hiteka mafy. Halleloia. Ny mpanompon'Andriamanitra tokoa ny hariavana ka mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Eto zao dia matsiaro ny tantaran'izy tao Jeriko. Nandrisy taona maro tena ory sy ny jaly ny mponina tao Jeriko no ny herin'ny ozona sy ny herin'ny fanaratsy mitondra fahafatesana. Amin'ny ankapobeny tsy nahavaninanaka ny olona tao an-tanàna. Amin'ny ankapobeny niara fahafatesana ny fameloma-tena ny olona toy ny fambolena na ny fiompiana. Ary izay olona nanao zavatra hafa tao an-tanàna Jeriko dia rava daholo ny nataony. Ka rehefa tonga tao Elisa lehilahin'Andriamanitra, dia nanatona azy ny vahoaka be dia be. Satria nino ny olona fa lehilahin'Andriamanitra io ka? Ianareo ke tiako mba ino fa lehilahin'Andriamanitra aho e? Amen. Fa raha tsy mino ianareo, ino moa ny asan'Andriamanitra tao? Rehefa tsy niasa vata tany aminao izy hatramin'izay, dia tsy asa intsony angambany izy, fa hiasa amin'ny alalan'ny mpanompony. Ka mila mino ianao e? Mila mino ianao tompoko. Halleloia. Dia nitaraina tamin'ny Elisa ny vahoaka tao an-tanàna Jeriko. Zao ny problema eto izy. Dia hoy Elisa, miraisiny andraikitra, ome vilia vaovao aho, asio sira ao anatiny. Andao ianareo hiaraka amiko ho any amin'ilay nandohan'ny rano. Dia rehefa tonga tany, dia nalainy ilay vilia miaraka amin'ny sira, natsipo tao anaty rano. Dia naminany Elisa, namotra teny Elisa, zao ny lazain'i Jehovah, manomboka androany tsy hisy fahafatesana intsony eto amin'ny tanàna Jeriko. Dia hoy ny baiboly avy eo, nanomboka teo dia tsara ny rano. Niova tantaram-piainan'ny olona rehetra, niova vaovao. Ry havanao, tahaka izany nitranga eto androany. Ho tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona mitondra fahafatesana. Ho roako amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mitondra fahafatesana. Ary amotra teny aho mba ho lasa fiainana vaovao ny fiainanareo. Ho vaovao ara-baka teny. Efa lasa tantara ratsy teo aloha. Manomboka androany, tantara vaovao, tantaram-piainanao. Andao mbola hiteka mafy isika rehetra. Andao vakina, ilay mpanjaka faharoa toko faharoa 120. Aromponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, arak'izao hitanao zao, saingy ratsy rano. Ary ny tany tsy mampavaninanaka. Dia hoy izy, hitondray lovia vaovao ao ka sisira ao anatiny. Dia nety tany aminy izany, ary nivoaka nakany amin'ny leny andohan'ny rano izy, dia nanipisira tao kanana hoe, zao ny lazain'i Jehovah, efa natsara ity rano ity ao, ka tsisy fahafatesana na tsy fahavanonanaka intsony iseho eto.
ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataon'ny Elisa saorany tompandriamanitra riavana ho famaranako ny afatra dia zao andeo veliko vakina lay voalasan'ny baiboly Ezekela toko fa 7:30 manoko amin'ny dininy 7 no vakitsika dia rehefa mamaky aho dia izy hitanao tokoa naovana mainina ataova mainina mba afan'Andriamanitra manamarina izany dia naminany aho dia namotra teny aho Ezekela arak'izay efa nandidiny aho ary no nefa naminany aho gaga aho fa injany nisy feo ary indreo tena mirakla ny etsiketsika sady ny fanatona ny taolana samy nanatona ny taolana namany avy ary hitako fa indro avy hatrany nisy naniry ny ozatra naniry nofo ary ny sarina hoditra izy nefa tamin'izany aloha tsy mbola nisy fofinaina tao aminy dia namebaiko andray Andriamanitra Ezekela maminany amin'ny fofinaina eny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe zao ny lazain'i Jehovah Tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra avy any atsimo avy any avaratra avy any atsinana avy any andrefana manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona izy dia naminany tokoa aho arak'izay efa nandidiny aho ka dia nidera amin'ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa ireo vaketsika indray a ny teny nataon'i Jesosy Jaona 1:20 dia efa 20 hoy izy amintsika rehetra manarika zao fotoana izao eny na ianareo any atokantrano azy hoy Jesosy izao no fananganana maty sy fiainana amen ny maty azoko atsakana ho Jesosy ny fiainana koa azoko atsakana aminareo Jesosy zao no fananganana maty sy fiainana zay rehetra mino aho na dia maty azy dia ho velona indray amintsika zay toketo ka mino a Jesosy lay apany maty tamin'ny tenanao lay apany maty tamin'ny teovanao ho velona indray sy ho antsika rehetra toka eto zay mino a Jesosy ka nanana zavatra nataoko ka efa maty sy efa rafy dia ho Jesosy hoe zako ny fananganana maty sy fiainana ho velona indray zany hitsakana indray zany zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay ambarako avy hatrany zay rehetra voatany manomboka androany tsy emotra tsony fitahiny tsy ho latsaka tsony fitahiny amin'ny anaran'i Jesosy ho lanja miakatra ho lanja miakatra ho lanja miakatra fiainanao amen ka dia hoy Andriamanitra hoe dia ho fantatrareo ry Fiangonana Androndrakely fa izao no Jehovah Andriamanitrareo izao no Jehovah ivavahanareo dia ho Jesosy mino zany fa ianareo ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra andao tsika hivavaka hisaotra ny tompo teny hisaotra no izay afatra nambarany tamintsika izay afatra izay ho amarininy sy ho ataony tanteraka tokoa amin'ity androandroany ity tena atao vomimpololotra voalatonao amin'ny fisaorana fa rehefa aveo amosotra teny ho anareo aho aminany ho anareo aho ary mino izay lazaiko fa ho ataony tompo tanteraka ho ataony tompo tanteraka dia io fa tantaram-piainanao ho tanteraka arabaky teny lay voalaza ny Korintiana voalohany Korintiana 2:10 kora misy olona ao amin'i Jesosy togo amin'i Jesosy lasa tantara teo aloha tantara maty tantara ravy fa ankehitriny toka vaovao ny fiainanao ary ho vaovao mandra-pandanao tetany ity ndao hitsangatsika dia hivavaka tompoko ataovy ary ny vavaka raha voarainao le teny teo ataovy ny vavaka raha voarainao le teny teo dia ataovy ny vavaka raha voarainao le teny teo dia ataovy ny vavaka fisaorana
mipolo loatra ao ka ivoaka va ao anatinao ao fisarana mipolo loatra noaka ivoaka avy ao anatinao ao toy izany mivavaka mahaiza mivavaka lazao amin'Andriamanitra fa mpamelona ny maty izy tahaka izany ihany koa lazao amin'ny Jesosy fa mpamelona ny maty izy lazao amin'Andriamanitra fa mpamelona ny maty izy lazao amin'ny Jesosy fa mpamelona ny maty izy toy izy mivavaka hoy aho toy izy mivavaka Andriamanitra ny famindraponao ani ho amin'izao fiangonana Ray Mantolo eto izao ho toka amin'ny rehetra ny famanginy ny fanenao masina ny herinao manapaka eto amin'ny toerana ity araka ny afatra netiko teo dia aminany aho ary namotra teny mba ho velona izay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny ampan'ny tenanay na teo amin'ny
ampahnitova teo aminay ho ataonao marina sy tanteraka izany androany dia mitovy amin'izany ihany koa ireo zavatra natsanganay ka efa rava sy maty dia mitsorako teny amin'aniko mba ho velomina indray tahaka ny nombanao an'i Ezekela tahaka ny nombanao an'i Elisa no ombanao ahy androany mino zany aho apetrao eo fonao azany tanana lehibe ny famindraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra maty teo amin'ny tenany reto olony reto ampany tamin'ny tenany na zay rehetra maty teo amin'ny tovany ampany tamin'ny tovany velomiko amin'ny anaran'i Jesosy velomiko indray amin'ny anaran'i Jesosy lehibe ny famindraponao zay rehetra efa maty velona daholo androany ho velona daholo androany zay zavatra rehetra natsakan'ny olona ka efa rava sy maty velomiko amin'ny anaran'i Jesosy velomiko amin'ny anaran'i Jesosy velomiko indray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo mame voninahitra anao fa Andriamanitra lehibe sy tsara ianao halleluia 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 ndao mbola hivavaka hisaotra an'Andriamanitra indray isika ndao mbola hivavaka hisaotra an'Andriamanitra indray isika zay inonao ho ataon'Andriamanitra aminao toizy mivavaka toizy mivavaka toizy mivavaka toizy mivavaka na dia mandeha iaza ny hira ty anoloana toizy mivavaka oka morotra teny ho an'ny tenanao ianao oka aminany ho an'ny tenanao ianao Tumpoka si Ibrahim Tumpoka si Wijai Nifuna Arutsari Aminai Nifana Nifana Imasina Tunitami Pentecosta Tumpomi Tinuva No
samy maka toerantsika